Fahameraba-tsika tsery avindray tratra ity larobia maraina fa 8 volana mety misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao maraina izao indray fa atsika mandray ny ten'Andriamanitra mirary ny soa indrindra ho andainy koa izay manaraka tsy tapaka izao fandarana izao mba hitombo finoana ianao ary anakaiky kokoa an' Jesosy Kristy. Alohan'ny derantsika ny amofinainan'io dia hivavakintsika. I Tompon'Andriamanitra io atolotra ianao ny dera ny laza ny atsa voninahitra misaotra anao izahay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray amin'ity maraina ity mba hahafahanay mandray anao meteza ianao amboly zavatsoa anatinay dia feo ny fonay ary amboary ny fisainanay mba hatakatra zavatra lavitra momba ny fahamasinana sy ny fahamarinana avy aminao ary ho lesy lahatra ihany koa ny fonay ko mitenena ray ao fa vonika ianao anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao fahitana anankiray momba ny sabata. Nalaina tao amin'ny Deutéronomie 5:5-7 manao hoe fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao na ny ankizy vavinao, na ny ombinao na ny borikinao, na ny boby fiomponao rehetra, na ny vahininao izay tafiditra am-bavahadinao mba hitsaran'ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao tahaka anao koa. Amen. Nitsangana teo anilan'ny fiaran'ny faneken'i Jesosy ary rehefa niakatra nankeo aminy vavak'ireo olona masina dia namoaka setroka ny ditin-kazomanitra teo amin'ny fandorana izany ary natolon'ny ray ny vavak'izy ireo miaraka misetroka ny ditin-kazomanitra. Tao anatin'ny fiaran'ny fanekena ny lovia volamena misy ny mana ny tehiny arona izay nitsimoka ary ireo vato fisaka anisan'ny lalàna. Nosokafan'i Jesosy izany ary hitako ny didy 10 voasoratry ny rasatan'Andriamanitra teo amboniny, teo amin'ny vato fisaka iray ny didy 4 ary teo amin'ny ilany kosa ny 9. Namirapiratra kokoa noho ireo didy 9 ireo didy 4 teo amin'ny vato fisaka voalohany nefa ny didy 4 izay momba ny sabata no namirapiratra indrindra tamin'izy rehetra satria natokana ny sabata mba nomezakaja ny anara-masin'Andriamanitra. Ary naseho ahy raha toa Andriamanitra manova ny sabata hiala amin'ny andro fahafito amin'ny andro voalohany dia nanova ny soratra teo amin'ny didy momba ny sabata izy izay voasoratra teo amin'ny vato fisaka. Manao toy izao ny fivakin'izany fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro voalohany. Naseho ahy anefa fa tsy niova izay nisoratan'ny ratsan-tan'Andriamanitra teo amin'ireo vato fisaka nomena an'i Mosesy tao sina ireo fa nipetraka mandrakariva manao hoe fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Naseho ahy fa ny sabata masina no rindrina mampisaraka ny tena Israelin'Andriamanitra sy ireo tsy mpiana ankehitriny ary amin'ny ho avy. Lahatsoratra matamoaita izany. Ihany koa izy hoe naseho ahy fa manana zanaka izay tsy mahalala ny sabata sy tsy mitandrina ny zan'Andriamanitra, tsy nandany fahazavana mamirapiratra eo amin'izany anefa izy ireo ary rehefa hanomboka ny androm-pahoriana dia ho fenona ny fanahy masina isika ka andeha hitory ny sabata amin'ny fahafenony kokoa. Irina tokoa izany mba ho tanteraka aminao, hitory amin'ny kasahinana ianao kanefa tsy amin'ny herin'ny tenanao izany fa ny fanahy masina ny hanampy antsika tsirairay avy ka hampita ny fitiavan'i Kristy aloha eo amin'ny mpiara-belona rehetra ka hatonga azy hanaraka ny fitsipika ihany koa. Amen. Ry Tompon'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Mbola eo fitiavana avy aminao tokoa izahay ka hanam-paniriana mba hitondra ny famonjena amin'ireo mpiara-belona aminay na ny fianakavianay na ireo namanay ihany koa ka ianao tokoa ny no ivon'ny finoanay aminaran'i Jesosy. Amen. Saru vile,
miaro